Ry havana malala, fifaliana lehibe ho antsika indray ny ahafahantsika miaraka eto amin'izao fandaharana ahafahantsika mifampahery izao. Jesosy ilay tompontsika dia nilaza hoe mba hanananareo fiadanana amiko, Jaona 5:17-20, dia itoy izany izao ny fitrandrahantsika hoe inona avy no tenenin'ny tompontsika mba hananantsika fiadanana aminy. Androany tsika hiresaka mikasika ny hoe ny momba ny fiadanana. Manasa anao mba hiaraka hivavaka amiko mialohan'ny hiresahantsika an'izay. Andriamanitro Rainay any an-danitra, indreto indray izahay, maniry andre ny feonao, manatrika anao, manatrika ny seza fiandriananao, ka dia mitenena aminay Andriamanitro fa vonona ny aino izahay mpanomponao. Amboary izay mba hanana fo tsotra, mba ho toy ny tany lonaka hanireny ny von'ny tenina. Angatanay amin'ny anaran'i Kristy izany vavaka izany. Amen. Ry havana malala, indray mandeha nisy toe-javatra tena mba nanaitra loatra. Inona ny zavatra niseho? Jesosy latsa-dranomaso. Nitomany mihitsy. Inona ny zavatra niseho? Ndovaka itsika ny Lioka 7:20 dia ny 2:7 sy ny 2:7. Lioka 7:20, ny 2:7 sy ny 2:7. Ary raha nanakaiky izy ka nahita ny tanàna, dia nitomany azy ka nanao hoe raha mba nahafantatra mantsy ianao na dia amin'ity andro ity aza izay momba ny fiadanana, fa ankehitriny miafina amin'ny masonao izany. Ravina malala, inona ny toe-javatra niseho teto? Nanatrika nahita ny tanàna ny Jerosalema avy eny an-tendrombohitra Jesosy. Ary fantatra Jesosy fa io ny fotoana farany, izay andro farany anisany holalovany teo amin'ny androm-piainany. Tsy ho ela izy dia hovonoina, hombona amin'ny hazo fijaliana, hatsangana maty, hiakatra ho any an-danitra. Rehefa nahita ny Jerosalema izy, dia voalaza hoe nitomany azy, nitomany any Jerosalema izy, dia nazavaina eo amin'ny tohiny ny antony. Hoy Jesosy hoe raha mba nahafantatra izay momba ny fiadanana mantsy ianao. Inona tokoa moa izany ny tena nahatonga an'izany toe-javatra izany ho tena mafy tamin'i Jesosy? Satria io tanàna io mihitsy no nahatongavany mba ho vonjena. Ny hamonjy an'ny fiangonan'Andriamanitra, io no an'ny fiangonana tokana nivavaka tamin'Andriamanitra marina, ilay Andriamanitra ny soratra masina. Kanefa rehefa tonga Jesosy dia ireo no nandà azy, ary ireo mihitsy aza ny antsoantso afaka fotoana fohy hoe omboy amin'ny hazo fijaliana io. Tsy izy ombona amin'ny hazo fijaliana akory nampitomany an' Jesosy, fa ity tanàna izay nahatongavany ho vonjena, kanefa dia tsy nahalala akory ny andro namangina azy. Tsy nahalala izay momba ny fiadanana tokony ho ananany, tokony ho ny ainany. Ary indrindra indrindra efa fantatra Jesosy fa ho avy ny loza lehibe izay iseho eo amin'ireo mponina ao anatin'io Jerosalema io. Andrava ny tanànan'i Jerosalema mantsy ny miaramila Romanina. Ravana malala, mba somary manaova jeritodika kely hoe sao dia mba hitomany anao koa Jesosy, satria tsy fantatrao akory ny momba ny fiadanana izay efa nomaniny ho anao. Izasy ianao, andeontsika mba hiaraka hijery inona moa ny atao hoe fiadanana. Ahoana ny fomba hananako fiadanana, hanananao fiadanana. Tsara ny manamarika fa amin'ny teny malagasy ihany no samy hafa ny hevitry ny teny hoe fiadanana sy ny hoe fihavanana. Fiadanana sy fihavanana. Fa mahaliana ny mahafantatra hoe amin'ny teny hafa, amin'ny teny vahiny dia mitovy ny hevitry ny hoe fiadanana sy ny fihavanana. La paix,
peace amin'ny teny anglisy, fiadanana, fihavanana, shalom. Ry havana malala, rafitinina dia zao, ny atao hoe manam-piadanana dia olona vita fihavanana amin'Andriamanitra ary vita tsara fihavanana amin'ny olombelona mpiarabelona mitovy aminy. Tsy misy olana, tsy misy ady. Ny fon'olombelona mpanota mantsy dia mikomy amin'Andriamanitra. Zay ny natiora-tsika olombelona zay. Tsy te hankatoy, tsy te hanaraka, tsy te hilefitra amin'Andriamanitra. Ary mbola misy ilay fahavalo ary vao maika manampitrotraka, dia mitaona antsika hanao asa mifanohitra amin'ny sitrapon'Andriamanitra ihany ny ataony. Ka ny olona zay tafaverina ao amin'izay fiadanana amin'Andriamanitra izay, dia izay ny olona manam-piadanana. Ny Isaia 7:20, ny 2:20 dia misy an'izao fanambarana izao. Isaia 7:20 dia ny 2:20 vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy misy fiadanana ho an'ny ratsy fanahy hoy Jehovah. Andriamanitra no miteny. Ho an'ny ratsy fanahy, ho an'ny olona izay mikomy amin'Andriamanitra, tsy afaka ny anantena fiadanana izy. Tsisy fiadanana ho an'ny ratsy fanahy. Ny fihavanana mikasika amin'Andriamanitra izay. Fa ankoatran'izay, ny fihavanana eo amin'ny olombelona samy olona manimba ny fiadanana ato anatintsika ihany koa, ny tsy fahaizantsika mitazona, mikolokolo, miaina amin'ny fiadanana eo amin'ny olombelona samy olombelona. Zao no voalaza ao amin'ny ohabolana 7:12, haneho antsika amin'izany fananam-piadanana izany. Ohabolana 7:12 dia ny 1:1. Ohabolana 7:12 ny 1:1. Zao no voalaza ny soratra masina. Tsara ny somby mofo maina misy fiadanana noho ny trano feno hena misy fifandirana. Tsara lavitra ny mipetraka ao amin'ny trano izay heverina fa kely, tsy dia misy confort, tsy dia tsara sy ny sisa. Ny sakafo tsy dia arak'izay ieritreretany maro azy, kanefa misy fiadanana. Tsisy olana na amin'iza na amin'iza. Toy izay mipetraka any amin'ny lapan'ny mpanjaka, na mipetraka any amin'ny toerana izay ahitanao sakafo be izay tianao hohanina, hitanao daholo, kanefa misy fifandirana. Mazava tsara ny fanambaran'ny soratra masina hoe tsara lavitra ny manam-piadanana satria vita fihavanana amin'ny rehetra. Toy izay manana zavatra hafa kanefa ny fihavanana tsy tsara, tsy milamina, misy fifandirana. Ry havana malala, rafitinina zany ny atao hoe olona manam-piadanana dia ny olona tsara fihavanana amin'ny rehetra, amin'Andriamanitra, na amin'iza na amin'iza. Tsisy ny olana, tsy misy ny tsy fifandraisana, tsy fifankazahoana. Dia ahoana ny ananantsika an'izany? Andao hoe mba ho raisintsika tsirairay izy roa ireo: fihavanana amin'Andriamanitra, fihavanana amin'ny mpiarabelona. Jaona 1, filazantsara ny Jaona 1 dia ny 2:12. Efa niverimberina teto izy ity, inoko fa efa renao ihany koa. Zao no voalaza, Jaona 1, 2:12, fa izay rehetra nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra, dia izay mino ny anarany. Ry havana malala, raha tena handray an' Jesosy ianao, dia izy no hanamboatra anao mba ho tena zanak'Andriamanitra, mba ho tena vita fihavanana amin'Andriamanitra, ary mifandrindra tsara araka ny sitrapon'Andriamanitra. Mety hiteny ianao hoe tsy tratrako mihitsy izany fenitra izany, manana ny fahalemeko aho olombelona. Ry havana malala, tsy hainao ny mandresy ny fahalemenao sy ny fahotanao mba hahatonga anao tena zanak'Andriamanitra, fa hainao kosa ny handray fanapahan-kevitra feno
ny handray an' Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao. Fa raha tena handray azy ianao, zay rehetra nandray azy de nomeny hery mba ho tonga zanak'Andriamanitra. Mahafinaritra, mazava, tsara, tsotra ohatran'izany ny fampianaran'ny soratra masina. Romanina 5:1 manamafy an'izay fanambarana resahan'ny apôstôly Jaona izay. Romanina 5:1. Koa amin'izany, satria efa nohamarinina tamin'ny finoana isika dia aoka isika hanana fihavanana amin'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika. Manana fihavanana amin'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika. Tsy ho vitantsika amin'ny herin'ny tenantsika ny hahatonga antsika hihavana amin'Andriamanitra. Ho fahakiviana aza ny aterak'izay dia mety ho fahamoizam-po mihitsy. Fa amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika, raha tena handray azy ho tompo ianao, dia ho hitanao fa izy no hanampy anao mba ho vita fihavanana amin'Andriamanitra. Ahoana indray ary ny ahafahantsika manana fihavanana amin'ny olona, na iza na iza. Ho resahantsika rehefa avy eo, sehatra maro ny tokony iainantsika n'izany fihavanana amin'ny olona izany. Korinthiana 1:7. Andao vakiantsika ny 7. Vao miresaka Korinthiana 1:7 tsika dia efa azonao an-tsaina fa resaka mikasika ny amin'ny hoe fitiavana ny voalaza ao. Dia izao ny voalaza eo amin'ny 7. Korinthiana 1:7 ny 7. Mandefitra ny zavatra rehetra, mino ny zavatra rehetra, manantena ny zavatra rehetra, maharitra ny zavatra rehetra. Zany ry havana ilay fiainana miaraka amin'ilay Andriamanitra fitiavana. Dia izao ny fitiavana mandefitra ny zavatra rehetra. Ny olona manam-pitiavana zany dia azony atao tsara ny tsy hanana olana na amin'iza na amin'iza. Betsaka ny olona hanao tsy tsara aminy, hanao zavatra ratsy, hanao zavatra tsy tsara aminy, hanao zavatra tsy mety aminy. Azo antoka izany. Hanao an'izany miarabelona ratsy fanahy ny mpiarabelona amintsika hozy ny soratra masina. Fa izao kosa voalaza fa ny fitiavana mandefitra ny zavatra rehetra. Ary mino ny zavatra rehetra, ohatry ny hoe angamba mety tsy ampino hoe izy ve dia mba hiova amin'izany toetran'izany, fefa zany mihitsy izy e. Fa ny fitiavana mino ny zavatra rehetra, dinina koa ilay fanambarana eto, manantena ny zavatra rehetra, maharitra ny zavatra rehetra. Ry havana malala, aoka mba tsy hanana fijery angoraka ny tenanao ny amin'ny zavatra izay mety ho tena tsy rariny tokoa lalovanao, dia hoe dia mampalahatahoana moa fa dia efa izany ny manjoa. Ry havana malala, raha ianao tena hanao fiaikana hangataka fitiavana amin'Andriamanitra, dia hanampy anao izy mba handefitra ny zavatra rehetra, dia mba haharitra ny zavatra rehetra. Ianao ange ny hanam-piadanana amin'izany e. Izaho no manana fiadanana amin'izany raha hianatra eo an-tongotry Jesosy an'izany hoe fitiavana mandefitra ny zavatra rehetra izany aho. Ohatr'izany tsika rehetra. Ary raha tsy mandefitra amin'izany tsika, izaho ihany no hizaka ny vokatry ny tsy fahaizako mandefitra. Ianao koa raha tsy vonona ny handefitra ianao, hoe izany ve dia mba ho rariny, izany kosa rangahy efa tsy izaho kosa tsy hanaiky an'izany. Tsy rava malala, ianao ihany no tsy Jesosy te hanolotra ho anao fitiavana mba ahafahanao miaritra an'izany. Ny vokatry ny tsy fahaizanao mandefitra, marina fa malahelo izy noho ny amin'izany, fa ianao no tena mizaka ny vokatry izany voalohany. Ka dia izao noho izy, manasa anao Jesosy te hanolotra ho anao ilay fiadanany izy. Jesosy dia nivavaka ho an'ireo olona izay namiravira, nandrora, na nisy te hamaina, nikapoka, namantsika, nanao karazana faharatsiana fanalambaraka rehetra ho azy. Dia nivavaka Jesosy hoe Andriamanitra, tsy fantany akory ange io ataony io e, mamelahy ianao ny heliny. Izany ry havana ny fiadanan'i Jesosy. Tiany ho zaraina aminao, tiany ho zaraina amiko, tiany ho zaraina amintsika. Ka raha hianatra an'izany isika, dia ho hitanao fa ianao no tena hanam-piadanana. Isika
hanana ny fiadanan'i Kristy isika. Tsy moramora ny aizantsika an'izany ary tsy vitantsika amin'ny herin'ny tenantsika izany. Fa raha i Kristy kosa no tena anolorantsika ny fiainantsika, ny tenantsika, dia izy no fikirintsika, dia izy ny hanao an'izany ho antsika. Mampalahelo ny mahita fa ao an-tokantrano aza, maro be ny tokantrano manana olana satria tsy mahay mifandefitra, tsy mahay mifankatia. Ka raha ny vady andefimandrika aza moa tsy haiko ny mandefitra aminy, dia iza indray moa izany amin'iza indray ihany mety mba hahay andefitra. Raha ny zanako menaky ny haiko io tsy haiko ny mandefitra aminy, dia mba hanantena avy aho fa mbola mba hahay andefitra ihany. Ry havana malala, mifonany amin'izany isika. Ny ranon-draraka taloha efa tsy azo rofina intsony. Angatantsika Andriamanitra hamela antsika ny amin'izany. Fa zao hoe, manomboka izao andao hiaina fiainam-piadanana izay efa omeny Jesosy isika. Ho ianarantsika mihitsy izany. Dia ho tanteraka amintsika ity tsodrano ity, Galatiana 1:9. Izay fiarabana nataon'ny apôstôly Paoly, fa sady firarian-tsoa. Galatiana 1:dia ny 9:7. Izao no voalaza vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy Tompontsika. Ry hava-malala, ho tanteraka aminao anie izany. Firarian-tsoa avy amin'ny soratra masina izany. Nahoana moa no voasoratra ato amin'ny Baiboly izany? Voasoratra ato izany satria tian'Andriamanitra ny iainanao an'izany. Tian'Andriamanitra ny iainako an'izany. Tian'Andriamanitra ny ananantsika an'izany hoe fahasoavana sy fiadanana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy Tompontsika. Andao hoentsika mivavaka izay, hivavaka isika tompoko. Andriamanitra, misaotra anao izahay satria Andriamanitra be fitiavana ianao. Andriamanitra fitiavana mihitsy ianao fa tsy hoe be fitiavana fotsiny. Dia tianao izahay mba hanam-piadanana. Dia natoronao anay, nitari-dalana anay ny amin'izany ianao. Andriamanitra, ampio izahay mba ho endry. Dia handray izany toro-lalana mba hanananay fiadanana izany. Izany no efa nampirotsa-dranomason'ny tomponay tamin'izy tetỳ ambonin'ny tany. Satria tsy nafantatra akory, tsy nandray ny fiadanana nomeny ireo olona izay natongavany mba ho vonjena. Engane Jesosy, mba tsy hitomany ahy ianao, mba tsy hitomany an'ireto mpiaino ireto, satria tsy nety nandray ny fiadanana avy aminao izahay. Hifonanay aminao ny zavatra efa tsy nety tamin'ny lasa, rano efa raraka. Fa manomboka izao Jesosy, mba hirinay mianam-piadanana aminao. Dia mba ho tanteraka aminay anie ilay tsodrano notonon'ny apôstôly Paoly hoe ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy. Tononiko manokana ihany koa izany Andriamanitra, mba ho amin'ny mpiaino rehetra izay manaraka an'izao fandarana izao, mba ho aminay rehetra, ho amin'izy ireo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy aminao. Mino fa miaino an'izany vavaka izany ianao, mahafantatra ny aty am-ponay ianao, ary tononiko sy angatahako amin'ny anaranao Kristy izany vavaka izany. Amen.